Dia faly miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any a mpanaraka ny fandarana EGM sy ny tontolon'ny fampianarana mozika eto Madagasikara. Ny tena marina dia Conservatoire de Musique EGM no fiantso antsika manomboka izao. Mazavaintsika eo aoriana kely eo hoe fa maninona. Alohan'izay dia mamelay hisaotra anareo mpanaraka. Misaotra ny télévision mpampiatrano dia ny MATV izany. Misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra ary indrindrandrindra ianareo mpianatra sy ray aman-dreny izay mametraka ny fitokisana aminay. Ny Conservatoire de Musique EGM dia ifitoerana fanabeazana ary fampianarana mozika ho an'ny tanora sy ny olon-drehetra. Raha mpahatsiavanantsika dia tamin'ny taona 2010 no niforona ny EGM ary ny tena koa Aintsiniony Ranavimiadana no nanorina azy tamin'izany fotoana izany. Raha manisa kely izany tsika dia ho feno 10 taona sahady amin'ny taona 2024 ny EGM. Zava-dehibe zany ary eto tsy hay ny saotra ilaina hary ao ambony ao satria lavitra dia lavitra ny lalana modiavina. Maro dia maro ny sedra izay tsy maintsy nandalovana nefa dia mbola eto ihany 10 taona aty aoriana. Sedra hoy aho ny volamena rehefa sedraina dia voamaika mangirana. Volamena latsaka tany ny EGM. Anjarantsika tsiraray avy no mandray azy na tsy. Fa ho anay tompon'andraikitra kosa dia faly izahay. Eny tsy afa-po fa faly raha mijery izay 10 taona nandalovana izay. Eritrereto kely ange hoe tany amin'ny taona 2010 isika dia tsy nanana inon'inona gitara tokana no nentsika nampianarana mpianatra ary aiza ho aiza ny misy antsika amin'izao fotoana izao. Ko tsy hay ny saotra ny tsy saotra ilaina hary izay nanome antsika izany zavatra rehetrarehetra izany, nanome antsika fitiavana ho zaraina amin'ny mpiarabelona amintsika satria ny mampianatra mozika dia mizara fitiavana fa tsy mizara fahaizana fotsiny akory. Dia misaotra anareo mpianatra rehetrarehetra izay nandalo tato amin'ny EGM nandritra izay fotoana lava be izay. Maro dia maro ianareo tsy voatanisa fa tena amanjatonjatony amanarivorivony. Misaotra tompoko. Mino izahay fa na dia tsy afa-po tanteraka azy ianareo dia tsapanareo kosa fa nanao izay azo atao izahay atomombana ny fianarana sy ny fahaizanareo tato amin'ny EGM. Ho antsika izay mbola atao amin'ny ifitoerana Conservatoire de Musique EGM ihany kosa manerana Madagasikara dia ny volana Desambra 2024 teo isika no nanovan'ny tantara ny fampianarana mozika teto Madagasikara satria ny 17 volana Desambra 2024 no nanantanterahana voalohany ny fanadinana nasionaly na mozika ho an'ny ifitoerana tsy miankina fampianarana mozika izany eto Madagasikara. Niova ny tantara hoy aho satria efa manomboka manana ny lanjany sy manana maizy azy izany ankehitriny
ny tontolony fampianarana mozika na dia izany sasany ho ambanina sy ho tsinitsiniavina azy a indraindray. Izahay a matoa nirotsaka tanatin'ny tony sehatra tony sy hoe sanatria akory a tsisy atao fa mirotsaka izay a anatin'ny tontolo tony a mba anova zavatra. Voalohany indrindra ny fampianarana mozika dia ampatsihiviko eto fa manangana olona, izany hoe rehefa tonga mianatra mozika ny mpianatra anankiray a dia voahitsy ho azy a ny toetra ratsy a sy ny fahazaran-dratsy a madinidinika toy ny hoe fitiavana manao kototo, toy ny hoe famalivaliana kely isan-karazany satria tsy maintsy manomboka amin'ny disipline na ny fitsipifezana ny fianarana mozika. Mianatra iaho fa tsy mianatranatra satria tsy mitovy mihitsy ny olona nianatranatra ary mahayayyay sy ny olona tena nianatra ary tena mahay mozika. Izany no mahatonga anay foana mandrisika anareo ray aman-dreny hoe tongava manatona ireo ivitoerana efa matianina amin'ny fampianarana mozika satria ny mozika dia mamolavola tanteraka ny mahizy ny zanakao ka andrao sendran'izay olona tsy dia alehany loatra, olona tsy dia fantatra loatra hoe atraizany fahaizana no mamolavola ny zanakao a ka anahirana ao arina ao. Amin'ny titaona 2024 ity a maromaro ny zavatra homanitsika fantatro fa ianao a matoky ahy ary efa noporofonao a tao anatin'ny 10 taona izany fahatokisan'izany. Izao ihany koa dia matoky anareo mpianatra, anareo ray aman-dreny, matoky tanteraka anareo ao ka amin'ity fotoana fa 2024 izay hodingantsika ity ataotsika izay isian'ny zavatra goavana mijoro ataotsika fahatsiarovana izany fa 2020 taona izany. Ny tao-trano tsy mba efa nirery, tondro-tokana tsy mahazo ao ary azo-tokana tsy mba hala. Apio ny Conservatoire de Musique de Madagascar EGM rafitra mijoro ara-dalàna anangana ny fitoerana lehibe eto amin'ny 7 hektara ivitoerana izay mirapiratra aty amin'ny Océan Indien sy aty Afrika manontolo ho ataotsika ohatra io ary ny reharehantsika rehefa aniriana any dia mba ny vahiny indray no mianatra aty amintsika fa tsitsika foana no andeha ho any ampitan-dranomasina any andany vola aman-karena. Isika koa dia vonona hiara-iasa ary misokatra ny fiara-miasa amin'ny rafitra rehetrarehetra na tsy miankina io amin'ny fanjakana na miankina io amin'ny fanjakana. Averiko eto indray ny firasakina no hery izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika ko alao hery ary fa tonga izao ny fotoana afahantsika mijoro mampiseho eo masina izao tontolo izao fa manandanja ny tontolo fampianarana mozika eto Madagasikara. Ilarantsika rehetrarehetra fotoana izina feno fahasambarana sy fahasalamana ary filaminana ity taona ity. Veloma tompo, manaraka indray.